Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata 20 ny volana aogositra ity. Ny rampisodian'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe isika no ratsambatan'i Kristy. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia eo amin'ny Efesiana 5:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa momba ny vatany isika dia nofony sy ny taolany mahagaga zany. Hoy ny Baiboly fa momba ny tenany sy nofony ary taolany isika. Midika izany fa ratsambatan'i Kristy isika. Izany no dikany hoe momba ny tenany. Arak'izany ny tongotrao no tongotry Kristy, ny tananao no tanan'i Kristy. Mitambatra ho iray tsy azo sarahana aminy ianao. Izany no hevitry ny Koritiana 1:5-15 izay milaza hoe tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo. Izany koa mivakintsika ao amin'ny Efesiana 5:17 manambara zany fa ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fiangonana ao aminao no isehon'i Kristy amin'ny fahafenoana. Aseho ary miseho ao aminao izy, mandeha miaraka aminao izy, miresaka amin'ny alalanao izy ary miasa ao anatinao. Na iza misy ianao dia tenan'i Kristy ianao, ratsambatan'i Kristy. Tokony hanana izany fahatongavan-tsaina izany isan'andro ianao. Rehefa nateraka indray ianao dia tonga iray amin'i Kristy. Izany no zava-dehibe indrindra amin'ny famonjenantsika. Tsy vitany hoe noforonina vaovao ny fanahinao, fa natsoboka tao amin'i Kristy ianao, lasa tafakambana arabaky teny aminy ianao, tahaka ny zavaboary iray vao noforonin'Andriamanitra. Ny Koritiana 1:12-17 dia milaza fa fanahy iray ihany no nanaova-batisa antsika rehetra ho tena iray. Azonao amin'izay izao ny lazain'ny Baiboly fa tepolo ny fanamasina ny vatanao araka ny Koritiana 1:17, Koritiana 1:7-9. Tsy resaka fombafomba mpivavahana zany, fiainanao isan'andro zany. Fanaka mitondra an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia miasa ao anatinao ary miseho aminao sy amin'ny alalanao. Tongava saina amin'izany famarinana izany. Saintsaino zany ary mianahy arak'izany isan'andro. Aleloia. Izao dia misy fanekem-pinoana izay anasako anao, izaho hiteny dia ianao amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Fantatro ny fiombonana masina miaraka amin'i Kristy. Miasa tsara araka ny tokony ho izy avokoa ny vatako rehetra. Taratry ny fiainana sy ny herin'i Kristy ato anatiko zany. Mandeha amin'izany fahatongavan-tsaina izany aho satria fantatro fa ato amiko no isehon'i Kristy amin'ny fahafenoana. Aseho ary miseho ato amiko sy amin'ny alalako izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manona koa fahasalamana ho anao manomboka ny etapin-dohanao ka hatrany am-paladianao amin'ny anaran'i Jesosy dia tahiny tompo manokana ianao. Manana tontolo andro mahafinaritra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.